Mbola faly miarabantsika rehetra indray a, mbola tratra izao fotoana manokana izao izay hiarahantsika mamaky sy mandinika ny tenin'Andriamanitra ary ahafahantsika ihany koa miaino sy manaraka izao fandaharana manokana izao. Ny lohahevitra moa dia ny hoe tombontsoa manokana omen'Andriamanitra ho antsika kristianina. Omaly isika dia nijery fa tombontsoa omen'Andriamanitra antsika ny honenany eo amintsika raha ohatra ka mampandroso antsika amin'ny alalan'ny fanaovana fanompom-pivavahana maraina sy hariva ao an-tokantranontsika, satria tsy sasatra ny mandondona mitsangana eo am-baravarana izy ka raha tianao ny honenan'Andriamanitra ao amin'izany ankonanao izany dia asiana izay toerana ahafahana manatanteraka izay vavaka maraina sy hariva izay. Iroso amin'ny lohateny faharoa isika, mialohan'izany anefa dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay, satria mahafantatra izay fa ianao dia miezaka ny anao ny tsara indrindra, hanolotra ny tsara indrindra hatrany ho anay. Izahay matetika no manadino izany ary indraindray koa izahay no manampitsofina, mifona aminao mamelany ny elokay ary aoka ny fanahinao no hiasa eo amin'ny fiainanay mba hahatonga anay hanana izany fahamasinana izany ka mba ho tonga zanakao tokoa. Raha andinika izao teny izao izahay dia miasa ao am-ponay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohateny androany dia hoe tombontsoa manokana omen'Andriamanitra antsika ny ho masina. Tombontsoa omen'Andriamanitra antsika ny ho olo masina. Tena fanirian'Andriamanitra isika ny mba ho olona masina, olona masina, ary fitahiana manokana ho an'izay masina, ho an'izay olo masina rehetra dia fitahiana manokana satria iona amin'Andriamanitra izy ireo. Zao no ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Hebreo 12:12. Hebreo 12 ka ny 14. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Tena fanirian'Andriamanitra ny iona amintsika, fanirian'Andriamanitra ny hamonjy antsika ary fanirian'Andriamanitra ny ara-monina amintsika mba hitahiny antsika. Kanefa dia tsy afaka ny hahita ny tompo isika raha tsy manana izany fahamasinana izany. Tombontsoa antsika zany ny manana an'io fahamasinana io. Raha izay toko sy andinin'izay dia misy zavatra finosiny. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, miezaha mitady fahamasinana. Ny tiany ambara dia izao: asaina mihavana amin'ny olona rehetra isika, mitady izay fomba rehetra hifandraisana sy havanana amin'ny olona rehetra, fa saingy izao kosa mihazona ny fahamasinana. Zany hoe na iza zany mifanerasera amintsika dia tokony ho azo, olona azo hifaneraserana isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Kanefa kosa dia tokony ho tehirizitsika mandrakariva ny fahamasinana. Zao no ambaran'ilay teny teo: miazaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Fanirian'Andriamanitra zany dia olon'ny serasera isika, afaka mifandray amin'ny olona rehetra, kanefa koa dia mihazona ny fahamasinana mba hahafahan'Andriamanitra miaona amintsika, mba hahafahan'Andriamanitra mamonjy antsika amin'ny andro farany izay ara-monina amintsika mihitsy, dia ilayntsika ny manana izany fahamasinana izany satria masin'Andriamanitra ka tsy afaka hiara-monina amin'izay tsy masina. Samy zava-dehibe zany na ny fifandraisana amin'ny olona hafa na ny fahamasinana. Zao no ambaran'ny Petera voalohany 1:9. Petera voalohany 1:9. Satria voasoratra hoe
masina ianareo satria masina aho. Ho masina ianareo satria masina aho. Tena fanirian'Andriamanitra ny ahatonga antsika ho masina. Fanirian'Andriamanitra koa nefa isika hifanerasera amin'ny hafa. Eto zany dia tsy dia akasitrahan'Andriamanitra ny fanaovana marimaritra iraisana. Asain'Andriamanitra mifanerasera sy mihavana, atao izay havanana amin'ny olona rehetra mihitsy sika fa saingy izao tsy manao ny fanaon'ny olona rehetra fa mihazona an'izay fahamasinana izay voalohany dia satria masin'Andriamanitra ilay tompontsika, ary ny faharoa dia mitarika an'ireo olona mifanerasera amintsika ireo mba hanana izany fahamasinana izany ihany koa. Koa zava-dehibe ary fitahiana lehibe ho antsika kristianina, ho an'ny tenanao manokana, satria ahafahanao miaona amin'Andriamanitra ny fahamasinana. Fitahiana ho an'ny manodidina izay mifanerasera aminao, satria mitarika azy ireo mba hanahaka anao ihany koa izany fahamasinana nananao izany. Ary ny fahatelo dia voninahitr'Andriamanitra izany fahamasinana izany. Inona no ataontsika mba hananantsika an'ilay fahamasinana? Inona moa izany atao hoe masina izany? Dikany hoe masina dia voatokana. Ny hoe fahamasinana dia fanokanana. Ny hoe masina dia natokana. Ka isika zany ilay hoe ho masina ianareo satria masina aho Jehova, dikany dia manoka tena ho an'Andriamanitra isika. Na amin'ny fitondran-tena, na amin'ny fiteny, eny hatramin'ny fihinana sy izay sotroina rehetra aza dia mila manokana ny tenantsika isika fa tsy ny zavatra rehetra. Zao no ambaran'ny Eksodosy 2:20-17. Eksodosy 2:20-17. Ary olona masina ho ahy ianareo, ka izay hena voaviraviram-biby any an-tsaha dia tsy hohaninareo, fa harianareo ho an'ny amboa izany. Eto zany dia tamin'ny andron'Israely dia misy fomba izay hanehoan'Andriamanitra izany hoe fahamasinana izany. Tian'Andriamanitra ho masina isika dia misy zavatra hampanaoviny antsika. Eto izy dia hozy izy hoe ary ho olona masina ho ahy ianareo, ka izay hena voaviraviram-biby any an-tsaha dia tsy hohaninareo. Izay fahamasinana izay zany dia zavatra be dehibe notakiana, izany hoe ilay fanokana tena. Anisan'izany izay resahana eto ny tsy fihinanana ny zavatra rehetra, satria masin'Andriamanitra dia tsy maintsy manoka tena mba ho masina koa isika, ka tsy mikasika izay zavatra tsy masina amin'Andriamanitra. Tsy hoe isika no misafidy, fa satria masin'Andriamanitra dia ataontsika izany mba hahafahantsika mandray ny fitahiana, mba hahafahan'Andriamanitra mifandray manokana amintsika. Ary izay ny mahafitahiana an'ity hoe masina ity. Ao amin'ny filazantsara, ao amin'ny testamenta vaovao dia saika mitovy avokoa ny tia soratra masina ambara, fa ny hoe masina dia manoka tena na amin'ny zavatra rehetra, na ny hohanina izany indrindraindrindra, na ny tafiana, na ny tenenina, na ny resahana, na ny sotroina, dia voafaritra ary misy voatokana tokony ataontsika satria masin'Andriamanitra. Ny zavatra mibaiko antsika zany mba ho masina dia satria masin'Andriamanitra, ka raha onona ao anatintsika izy, onona ao amin'ny tokantranontsika izy, dia mitaky an'izay fahamasinana izay. Tombontsoa ahy, tombontsoa anao, tombontsoa an'ny ankohonanao zany, ny ahafahan'Andriamanitra miditra ao amin'ny ankohonanao mba ho olony ianao, ho olony isika, raha ohatra ka manana an'izay fahamasinana izay. Zao no voasoratra ao amin'ny Koritianina 1:9-17 sy ny 17. Koritianina 1:9-17 sy ny 17. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa mivoa eo aminy ianareo, ka misaraha aminy hoy Jehova, ary aza manindry izay zavatra tsy madio, ary zaho dia handray ianareo
ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehova Jitoha. Eto zany a dia ambaran'ny soratra masina fa Andriamanitra mba hahatonga antsika ho zanany, mba hahatonga antsika ho tafiditra ao amin'ny ankonan'Andriamanitra, mba hahafahantsika misitraka ny maharaintsika an'Andriamanitra izay mpikarakara sy mitahy manome zavatra rehetra, dia ilayntsika ny mivoaka amin'ny tsy fahamasinana. Ozy izy hoe mivoa eo aminy ianareo ka misaraha aminy hoy Jehova, aza manendry izay zavatra tsy madio. Tian'Andriamanitra zany raha ny zanany no tsy mikasika ny zavatra tsy madio, tsy madio amin'Andriamanitra. Ary fitahiana ao antsika izany satria amin'ny alalan'izany fomba izany no mahatonga antsika ho voatokana na manoka tena, satria izany no atao hoe fahamasinana. Tsy amin'ny alalan'ny sakafo ihany fa amin'ny alalan'ny fitondran-tena, amin'ny alalan'ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny alalan'ny fitafy aza, dia azo lazaina fa misy ny fitafiana masina, zany hoe fitafiana voatokana ary mifandrindra tsara amin'ny azahoanao mifandray amin'Andriamanitra. Ary takian'Andriamanitra zany ka fitahiana ho antsika, tombontsoa ho antsika, ho anao, ho an'ny ankonanao, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny kristiana, ho an'ny fiangonanao, ny manaraka ny toromarik'Andriamanitra amin'izany fahamasinana izany, amin'ny fihinana, amin'ny fisotro, amin'ny fitafy, amin'ny fitondran-tena, mba hahatonga an'Andriamanitra honina ary handray antsika ho zanany, ary azahoantsika mandray sy misitraka ny maharaintsika an'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay dia hitan'Andriamanitra isika, ary rehefa ho avy koa Jesosy Kristy dia ho raisina hiara-monina aminy amin'izay fotoan'izay tsika. Raha vakitsika maranantsika azy ilay teny teo amin'ny Hebreo 12:1-4 dia hozy izy hoe miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, zany hoe miezah zany mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, dia miezah koa mitady fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Izy tsy miteny hoe izay tsy mifankahazo amin'ny olona rehetra, izay tsy mihavana amin'ny olona rehetra dia tsy ahitany tompo, fa ataovy izay hihavanana amin'ny olona rehetra, ataovy izay azahoana fahamasinana, fa ny tsindriany dia ny hoe tsy izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Zany hoe tsy ilayntsika zany ny manao marimaritra raisana araka ny voalazan'ny Koritiana voalohany teo, fa rehefa tsy masina dia asain'ny tompo miala amin'izany toerana izany ianao. Atao izay hihavanana amin'ny olona rehetra, fa saingy izao anjaranao ny manoka tena. Koa tombontsoa antsika kristianina, ny ho tena raisin'Andriamanitra ho zanany lahy sy ho zanany vavy, ary ny andray azy ho raintsika, ka azahoantsika izany dia ilayntsika ny manokana ny fiainantsika, ny fihinantsika, ny fitafintsika, ny fisotrotsika, ny fitentsika, ny fitondran-tenantsika, mba ho masina, satria hoy izy ny tompo hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ny tompo anie hiasa ao anatintsika ka tonga antsika hanana faniriana ary hanatanteraka izany tenin'Andriamanitra izany, ka dia ho masina tokoa isika satria masina Andriamanitra. Ary rehefa ho avy ny tompo dia mba ho isan'izay ho raisina isika hiara-monina aminy any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Hiaraka hivavaka isika ho famaranantsika izao fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra izao. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay satria asehonao mandrakariva fa tianao ny handray anay ho zanakao lahy sy ho zanakao vavy, ary tianao koa zahay no hanana sy sitraka ny anaranao izay atao hoe rainay izay any an-danitra. Koa ampio zahay mba hanana fandavan-tena, ampio zahay mba hanana fahazotoana hahatonga anay rehetra, indrindra ny kristiana rehetra, hanoka tena mba ho masina, satria masina ianao, ka tsy afaka ny hiara-monina aminao raha tsy manam-pahamasinana izay. Matetika izay ny manao kitoto, ampianaro izay tompo mba hanana izany fahamasinana izany. Ny vavaka dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, ary ho anao rery ihany ny voninahitra
hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. amen.